Salamo fa 5:20 manomboka ny 9 voalohany. Hitatsika ve? Salamo fa firy azafady? Fa 5:20. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. 9 voalohany manao hoe izay matoky an' Jehova dia tahaka ny tendrombohitra Ziona izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Averitsika vakina isa 2 telo. Izay matoky an' Jehova dia izay tsy mihetsika fa averitsika farany any isa 2 telo. Izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Avereny kely amin'eo akaikinao zany. Izay maninona tsara hony? Dia tahaka ninona hony? Tahaka ninona tsara hoe? Ie. Fitenin'ny Tompo ilay milaza manao hoe raha manana finoana kely tahaka ny voatsinampy ianareo ka hitena amin'ny tendrombohitra io hoe mianjerana anatin'ny ranomasina dia ho tanteraka izany. Fa vitsy ny olona mahatanteraka an'izany. Satria finoana mafindra tendrombohitra zany, mafy be zany finoana zany. Azonareo tsara? Dia ny Baiboly efa eto miteny hoe izay matoky an' Jehova ozy izy dia ho tahaka n'inona? Tendrombohitra. Ny olona matoky an'Andriamanitra tahaka ny tendrombohitra. Ny tendrombohitra tsy mihetsika fa maninona hony? Mitoetra mandrakizay. Ny loha hevitra antsika androany dia hoe Andriamanitra miasa ao amin'ny tsy hita maso. Izy zavatra ho ataon'Andriamanitra any ambadika any manomboka androany. Ianao tonga hivavaka eto hiasa any amin'ny tsy hita maso any Andriamanitra. Hoy aho hoe hiasa any amin'ny tsy hita maso any Andriamanitra. Hiasa amin'ny tsy hita maso any amin'ny asanao, any amin'ny tokantranonao, any amin'ny fianaran'ny ankizy, any amin'ny fiarahamonina. Ho tanterahana Andriamanitra aminao zany manomboka androany. Halleluja! Lazao kely eo akaikinao ny Andriamanitsika miasa amin'ny tsy hita maso. Amen. Verset anankiray no vakiako a. Dia azavaiko fotsiny verset manaraka amin'izay a. Tsy lava be ny toriteny. Any amin'ny Genesis 2:20 raha manana Baiboly ianao dia mba vakitsika kely vetivety a. Genesis 2:20. Iza hoe zany Genesis zany? Genesis 2:20 manomboka ny 9 voalohany. Genesis 2:20 manomboka ny 9 voalohany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe ny nivahinianan'ny Abrahama tany Gerara. 9 voalohany. Dia nifindra niala teo Abrahama nakany amin'ny tany atsimo ka nitoetra teo anelanelan'ny Kadesy sy Sora ary nivahiny tao Gerara izy. Ary hoy ny filazan'ny Abrahama any Sara vadiny anabaviko izy. Dia naniraka Abimeleka mpanjakany Gerara ka nampakany Sara. Fa Andriamanitra nakeo amin'ny Abimeleka tamin'ny nofo noho ny alina ka nanao taminy hoe indro fa ho faty ianao noho ny vehivavy izay nalenao fa vadin'olona izy. Fa Abimeleka nefa tsy mbola nanakaiky azy ka hoy izy Tompo ho vonono koa va izay firenena marina. Tsy raha lehilahy no nilaza tamiko hoe anabaviko izy ary raha vehivavy koa nanao hoe anadahako izy. Koa tamin'ny fahatsoran'ny foko sy ny fahadiovan'ny tanako no nanaovako izany. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny nofy tamin'inona hoe eny ary fantatro ihany fa tamin'ny fahatsoran'ny fonao no nanaovanao izany. Fa izao kosa dia niaro anao mba tsy anota amiko koa izany no tsy amelako anao anendry azy. Amen. Asiteka mafy an'Andriamanitra. Andriamanitra manina tsara hoe azafady. Andriamanitra miasa amin'ny tsy hita maso mba avereny kely amin'ny namanao mihitsy. Andriamanitra ivavahanao io miasa amin'ny tsy hita maso. Amen. Nisy fotoana tratrana mosary Abrahama satria nasain'Andriamanitra niala tao amin'ny tany ny avany ny ray aman-dreniny izy. Dia mandehanao izy any amin'ny tany izay hitondrako anao. Tany mbola tsy fantatra. Fa Andriamanitra fotsiny teny taminy hoe mela amin'ny toerana misy ny ray aman-dreninao ianao dia mandeha amin'ny toerana izay hitondrako anao. I Abrahama tsy nametraka fanontaniana hoe aiza le toerana. Tsara sa ratsy.
fa satria Andriamanitra no mibaiko azy dia nanaraka Abrahama rehefa niten'Andriamanitra hoe ndana miala lasa izy nandeha vatsy fotsiny nentina teny ampilatana ny teny andeha ho any amin'ny toerana hitondran'Andriamanitra azy tena mpandehanana nefa lany le vatsy naninona hoe zafady lany ny vatsy lazao ny akaikinao ny olona manompan'Andriamanitra mety lany vatsy a fa tsy hoe satria mivavaka ianao dia hoe tena feno foana ny kitapom-batsy isan'andro san'andro mety lany vatsy fa Andriamanitra miasa any amin'ny tsy hita maso rehefa lany vatsy ianao alleloia dia ozy Abrahama hoe io misy tanana antsoina hoe Gerar Abimeleka ny mpanjaka ao zao a ianao ry Sara tsara tare loatra ianao vononireo a raha vao fantatr'ireo hoe vatiko ianao fa zao ny anaovantsika azy atao hoe anabaviko ianao dia rehefa mahafantatra an'izay zareo hoe anabaviko ianao dia amelana ny firenenao no ianao tsara tare dia lasa niditra tao amin'ilay tanàna dia mpianadazana izy mivady niditra tao anatin'ilay tanàna dia vao hitany Abimeleka hoe anontany hoe iny vehivavy iny fa ohatrany tsara tare izy zany dia ozy izy sarata amin'ny hiraka hoe anadahany Abrahama dia anabaviny azafady anabaviny Abrahama dia noho izany ny velomy Abrahama satria anabaviny Sara zany dia nomena vatsy ry zareo dia nomena ny rehetrarehetra nomena volamena nomena sakafo nomena zavatra be dehibe toboka ihany anefa mifony Abrahama eo satria nahoany tonga dia nentiny Abimeleka Sara anabaviny fa vadiny ny tena marina tepitepy izy hoe ataony ninany reny vadiko andrekaiko anao tomokely ny akaikinao tandremy zany ny tepitepy ihany Abrahama fa nampiasa fomba fiady izy azahoana sakafo azahoana vatsy fa ny tepitepy izy satria nahoany lasa ny Abimeleka mpanjaka ny vadiny manolona n'izay tepitepy asasainy ny aina ny Abrahama izay niditra ny sehatr'Andriamanitra nanina tsara hoe i Abrahama ty tsy mahita n'izay ataony neny Abrahama ny ao anatin'ny sainy dia zao tena efa zao tena efa zao mialatsiny tena efa zao tena efa zao efa lasa ny eritreriny fa ay Andriamanitra tamin'iny alina iny tsy napahita tory any Abimeleka fa aty aminanareo mijery tsy napahita tory nanina hoe tanareo fa matory ampitoerany nareo za tsy niteny toy an'ilay izy teo kory tsy napahita tory any Abimeleka Jehovah fa nipotran'Andriamanitra tamin'ny nofy i Abimeleka dia ozy izy manao hoe ho fatiko ianao ozy izy noho ny amin'io vehivavy nalainao io fa vadin'olona io niratra ny masony Abimeleka vadin'olona ahoana izareo no niteny hoe anadahany Abrahama dia io vehivavy io anabaviny Abrahamako ovonono koa ve ny firenena marina ozy izy Abimeleka ka noho ny fatsorany fonao sy ny fadiovanao mihitsy no iarovako anao androany i Abrahama reny tepitepy Andriamanitra ty amin'ny tsy hita maso miady sy miasa ho any Abrahama lazao kely ny eo akaikinao asyteka ho an'Andriamanitra lazao ny akaikinao Andriamanitra miasa any amin'ny tsy hita maso n'Andriamanitra ao ary za mitsodrano anao manomboka amin'ity sabaty ty hiasa any amin'ny tsy hita masonao any Andriamanitra hiasa any amin'ny tsy hita masonao any Andriamanitra zay minao zany ho tanteran'Andriamanitra amin'izany halleloia isika matetika no mitepitepy isika matetika no miaia hoe anao ahoana ny toy an'ny fiainako anao ahoana no aviko rehefa miatrika problème isika no reraka fotsiny tepitepy sy miaia fa ny Andriamanitsika ao anatin'ny tepitepinao iny miasa any amin'ny tsy hita maso ianao zao nialavany an-trano tonga eto am-piangonana eto hivavaka ianao eto manomboka mampakabavaka Andriamanitra miasa any amin'ny tsy hita maso hoetsehatsika izay herin'Andriamanitra zay androany hiasa any amin'ny tsy hita masonao Andriamanitra halleloia kakabe Abrahama izy mbola mitebiteby ao efa mety efa nitomany izy zavainy Sara nateriny Abimeleka tao an-trano mihitsy moa zany izy hoe fa manina ianao no mandainga aminao fa ianao miteny fa anabavinao nefa aika vadinao io naika naringa an' Jehovah tamin'ny alina ohatra zany ny toeran'ny mpanompon'Andriamanitra azonareo tsara matoky an'Andriamanitra fa izay matoky an' Jehovah tahaka ny tendrombohatra ziony izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay
aza mandany hery miaia, aza mandany hery matahotra, aza mandany hery mametra-panotaninany amin'ny hoavinao, fa ny ataonao dia tsotro matoky an' Jehova, fa izay matoky azy dia hoany tahaka ny tendrombohitra Ziony izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Rehefa matoky an'Andriamanitra ianao tsy miverin-dalana zany fa tafatoetra. Rehefa matoky an'Andriamanitra ianao tsy menjera zany fa tafatoetra. Rehefa matoky an'Andriamanitra ianao tsy resy zany fa tafatoetra. Afaka mandalo problème, afaka mandalo aretina, fa ny olona matoky an'Andriamanitra tafavoaka foana amin'ny faran-dralasana bavy, satria Andriamanitra miasa amin'ny miasa iza hoe miasa amin'ny ora farany ray teneny manomanina ny tongolon'ny Egypta asita eka mafy an'Andriamanitra. I Abrahama nanaovan'Andriamanitra n'izany fihetsika zany. Dia tadidinareo koa nisy taranaky Abrahama antsoina hoe Jakoba. Nisehon'Andriamanitra i Jakoba ny alina tao anatin'ny nofy hoe milay eo amin'ny tanàna eo amin'izay ianao fa miverena ny Betela tany amin'ilay toerana nanaovanao voady. Dia rehefa naino an'izany Jakoba tsy niera tamin'ny rafozan-dahana izy fa tonga dia nirofo ny vady aman-janany, niaraka tamin'ny fananany rehetra, lasa nandeha dia nangalary ny Rahely ny sampony rainy. Voalasa zareo dia tonga ny mpanompo ny teny tamin'ny Labana, lasa daholo ny zanako rehetrarehetra, nandositra Jakoba. Naino an'izany Labana, tonga dia nampiomana ny miaramila nanenjika ny Jakoba avy ato arina. Ry Jakoba mandeha tongotra, fa i Labana niaraka tamina soavaly angam-pandeha sy ny apondra reny ny tengenany, andeha anenjika ny Jakoba. Dia hoy ny voalaza ny Baiboly, rehefa nanakaika ny Jakoba amin'izay Labana dia izy natory amin'ny alina iny, rombotra be manko i Labana andeha amono an'i Jakoba, satria tsy niera tamin'ny elany tao. Sehon'Andriamanitra tamin'ny nofy. Nanina indray hoe dia hoy Andriamanitra tamin'ny Labana, ry Labana, aza manonona teny akory na tsara na ratsy amin'ny Jakoba mpanompoko ianao. Azonareo tsara? I Jakoba zany zao mandina variana mandositra fotsiny, efa naika maty ovin'olona Labana, fa nidiran'Andriamanitra le miasa amin'ny tsy hita maso tany anatin'ny nofy, miaza mikitikitika an'i Jakoba ary aza miteny amin'ny akory na tsara na ratsy. Tratran'ny Labana Jakoba dia ozy izy i Labana, manan-kery anisy ratsy anao ao ozy izy ry Jakoba, fa ny Andriamanitra ny rainao efa niseho tamiko tamin'ny nofy tamin'ny alina, fa tsy mahazo miteny na soa na ratsy aminao anaty kely azy. Azonareo tsara zany? Lazao ny akaikinao matoky an'i Jehova hoa, miasany amin'ny tsy hita maso Andriamanitra. Mbola misy olona ihany koa ny asan'Andriamanitra amin'ny tsy hita maso be dia be ao anaty Baiboly. Misy amin'ny Mordekay. Iza mahafantatra tsara amin'ny Mordekay? Iza Mordekay zany? Tadatoan'i Estera, le lehilahy taizany Estera. Mordekay tsy nentiny akohoka tamin'ny iza ny anarany? Yamana. Dia vokatra izay tsy nentiny akoho fan'izay, nanangana azo 50 akio Amana anatonana ny Mordekay, antona eo ny lohany, satria tsy nentiny akohoka tamin'ny Mordekay. Ozy izy Amana hoe ho antontsika amin'ny azo izy rapitso. Rapitso androany zany, dia rapitso zany iny alahady rapitso. Ao a, dia andeha angataka ny ainy Mordekay eo ampelantanany Aserosy mpanjaka i Amana ny alahady marainy. Kanto tsy napozy ny Amana, i Mordekay ary ambavady ary efa ambava hoana ny fahafatesany, fa Andriamanitra androany alina tsy nampahita torin'ny mpanjaka. Ozy izy manao hoe taty ny boky fitadiana ozy izy, dia namakimaky boky teo izy tsy nahita tory. Fomba ny olona manko rehefa tsy mahita tory a dia mamakimaky boky zany, satria rehefa mamaky boky ianao dia mampatory ampitoerana matetika mamaky boky. Fa nataony olona amin'izao ndray rehefa tsy mahita tory dia inandray nataony dia vao mahay mivandravandra be eo amin'ny masiny. Fa ny fataon'ny olona rehefa tsy mahita tory dia inona ny vakiny? Boky ny vakiny. Dia izy namaky boky iny dia nahita ny soa nataon'ny Mordekay ny ampangany amin'ny bigitana sy taresy naika hamono azy. Dia ozy izy, inona ny soa efa natao tamin'ity lehilahy ity? Io sy ny mpanompo hoe mbola tsisy zavatra natao tamin'ny Mordekay io. Iza ny ao an-dapa ao?
dia nijery ilay mpanompo iamana ny eo ry mpanjaka dia ozy izy asevy maka ty zany amana zany iamana nefa dia aninona ny atondiany tao angataka ny ainy Mordekay antona amin'ilay hazo. Mordekay ry tsy mahafantatra fa efa hovonon'ny olona izy lazao ny akaikinao ianao koa tsy malala tonga iamana rehefa aveo inona raha mana ny tokony atao amin'ny lehilahy zay tiany mpanjaka miamboninahitra ozy amana izy andray moa no mena voninahitra fa tsy za eo mena anazy ny akanjon'ny mpanjaka zay tena fanaovany satria anasatry boninahitra ampitengenina sovaly lehilahy malaza indrindra eo amin'ny fanjakana no iantso hoe zao natao amin'ny lehilahy zay tiany mpanjaka miamboninahitra dia ozy izy aserosy hoe nda natovy amin'ny Mordekay zany rava le programany amana no le Andriamanitra miasa any amin'ny tsy hita maso. I Mordekay ary efa mba vahoana ny fahafatesany iamana fofolo mihitsy andeha hamono amin'ny Mordekay nidiran'Andriamanitra tsehatra tsy hitany Mordekay zany fa niasa Andriamanitra. Ianao tsy malala hoe misy Andriamanitra miasa any ambadika any fa androany ho amarin'Andriamanitra aminao zany tahaka nagaga Mordekay hoe natsona tamika izy hitaingina sovaly ny mpanjaka omena voninahitra eny amason'ny olona nasandrana teo amason'ny olona tahaka zany ny agaganao ambadika an'ity sabata ity zay mino zany ho tanteran'Andriamanitra amin'izany. Andriamanitra miasa amin'ny tsy hita maso ny Andriamanitra ao teneno kely amin'izany ny eo akaikinao. Amen. Lazao amin'izay koa ny eo amin'ny ilany ny Andriamanitra tsy miasa amin'ny tsy hita maso ny Andriamanitra indray hoe lazao an'izay izy. Mino an'izany ve ianao raha lasana bavy? Mino an'izany ve hoa ianao? Nisy vehivavy anankiray nanana zanaka napahorin'ny démonia ao anaty baiboly voateraka io zazy io dia nisy devoly tao anatiny dia nijalany reniny satria nahoany zanany vavy tokana io marary azy raha marary ny zanany aleon'ny vehivavy mivadiny marary toy izay ny zanany sa tsy mariny zany hafahafa kokoa rehefa hoe io lehilahy lehibe io mazaka retiny io fa raha vo le zazy tsy ampatoriany io andro amanalina izy foazony io vo maraina izy vo mitomany io dia marary ny andohany ohatra zany ny aina n'le vehivavy ary tsy aretina tsotra ny nahazo an'le zazy fa devolo mihitsy misy mampitaony io le zazy amin'io tsy mahay afa-tsy io tsy fatany anao délivrance tsy hisy hery tapenana ny maso le zazy mbola hitany any le devolo be io dia mietsika devolo le zazy nahitany Jesosy amin'izay izy dia nitaraina ry Jesosy tompo zanak David mamitrafo amiko fa ny zanak vavy ampahorin'ny démonia tompo tsy namaly teny azy ndroahan'ny mpianatra izy fa miantso mafy aorina dia ozy izy ny tompo manao hoe tsy nirahana raha tsy amin'ny ondro very amin'ny zanak'Israely mbola nisisika ihany ranabavy marina zany mamitrafo amiko dia hoy Jesosy hoe tsy mety ny maka ny mofonjaza ka manipy azy ho amin'ny amboa-kely ho le vehivavy hoe marina zany tompoko fa na ny amboa-kely ary mba mitsipona Jesosy mitsomy latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony dia olo Jesosy matsy le vehivavy raha vehivavy lehibe ny fononao tonga avy aminao araka izay inonao ary ho ny voalaza baiboly tamin'izay ora izay tamin'le ora ny taraina n'le vehivavy teo anatrihan'ny tompo sitrana le zaza tany an-trano le zaza tsy nentina teo anatrihan'i Jesosy fa le reniny nanatona teo anatrihan'i Jesosy tahaka ny anatonanao eo anatrihan'i Jesosy ny problemanao tsy nentinao eto fa mivatatenanao ny tonga eto ta am'ty ora ity iova le problème ivaly aretiny ho sitrana daholo marary rehetrarehetra ahitany voninahitra Andriamanitra ianao zay minao zany ho tanteraka amin'izany. Andriamanitra miasany amin'ny tsy hita maso jereo kely indray eo akaikinao dia hitsikitsikio izy tsotra matokian' Jehova maninona tsara hoe reraka fotsiny ianao raha hitomany eo reraka tena tsy zakako tsony dia manino tsy vitany ranomaso ny fiainana tompoko reraka fotsiny ianao raha mpiasa be ny sainao tena ahoana ary izany ahoana ary ty problème ty famanino marary miantsona hoe marary ny ankizy ary marary dadato marary ando fotsiny ianao fa zao dia tsotra akino amin'Andriamanitra ny fiainanao matoky azy ohatry ny ahoana moa zany matoky zany raha lasana bavy loha apetraka le fanontaniana aloha ohatry ny ahoana zany matoky zany antanio tsara mihitsy ny eo akaikinao ohatry ny ahoana zany matoky zany
ohatrany ahoana hoe ato amin'lehilahy aloha no antanitsika voalohany amin'izay nareo tsy matory ampitarany ohatrany ahoana zany matoky an'Andriamanitra zany. Ny olona matoky an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra satria izy matoky an'Andriamanitra fa mamaly vavaka Andriamanitra mandeha mivavaka izy. Fa rehefa ny olona manomboka tsy matoky tsony tsy mandohalika tsony io olona io. Matoky zany sa tsy matoky? Tsy matoky ny olona zay rehefa tsy mivavaka tsony. Azoko tsara lizy. Fa ny mahatonga ny olona anankiray mandeha makany am-piangonana mivavaka matetika, miakatra tendrombohitra mivavaka matetika, manao alim-bavaka mivavaka matetika satria nahoana? Matoky an'Andriamanitra izy. Au lieu de andeha hitady vahaolana etserony efa reraka fotsiny, andeha hitomany an-tatsadranomaso etserony efa tsisy vahaolana fotsiny, aleony mandohalika lava, miantso an'Andriamanitra lava. Mety tsy mamaly Andriamanitra androany fa mbola tonga mivavaka izy rapitso. Mety tsy mamaly Andriamanitra rapitso mbola tonga mivavaka izy rafaka pitso. Tsy mamaly Andriamanitra afaka ray volana fa tonga mivavaka izy afaka roa volana. Tsy mamaly Andriamanitra eritoany fa mbola tonga mivavaka izy satria nahoana? Matoky izy fa nahoelana waingany amaly vavaka azy io Andriamanitra io. Zay ny atao hoe matoky an'Andriamanitra. Fa ny olona tsy matoky vo tsy mahazo valim-bavaka izy androany sabata, tsy hitanao izy sabata heriny. Jereo kely no akaikinao, enao zany sa tsy enao hoe? Lazao kely no akaikinao mazava aminao ve le matoky? Ny olona matoky an'Andriamanitra tompoko, io izy mbola mijoro io, mbola mivavaka foana. Na mandalo ady izy mbola mijoro satria nahoana? Matoky an'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy hamela azy. Na miala azy ny olona rehetrarehetra, ilozan'ny olona tiny izy, ilozan'ny olona akaiky azy izy, fa izy mifikitra amin'Andriamanitra matoky foana satria nahoana? Andriamanitra itokisany fa tsy andao azy mandrakizay. Averena amin'io akaikinao, Andriamanitra miasa amin'ny tsy hita maso ny Andriamanitra ao. Dia tena izy aza marary andoha miasa saina be, aza mandany ranomaso akory fa matoky an'Andriamanitra. Manina tsara hoe azafady? Avereno amin'ny any matoky an'Andriamanitra. Amen. Ndray andro koa nisy mpanjaka anankiray, mpanjaka ny Jota, antsoina hoe Josafata. Io mpanjaka io mpanjaka tsy dia natanjaka tamin'izany, fa izy nitendren'Andriamanitra fotsiny hitondra an'ilay firenena. Dia niomana ny Amonita, ny avy any tendrombohitra Seir, andeha hiady amin'io mpanjaka io. Dia nisy nitondra tatitra taminy hoe ho avy hiady aminao ny avy amin'ny firenena ohatry zao sotra zao. Dia inona ny zavatra nitranga? Natahotra Josafata no voalazan'ny Baiboly. Dia izy tsy hoe natahotra fotsiny dia nandeha niantso ny Egypta na hoe niantso ny firenena hafa matanjaka hoe mba ampy izay fa ho faty ato. Fa inona nataony Josafata? Niantso andro fifadikaniny izy dia nivavaka. Zany ny pirofo fa manina le olona matoky an'Andriamanitra. Niantso andro fifadikaniny izy dia nivavaka. Eo ampivavahana eo ny fiangonan'Andriamanitolo. Nisy lehilahy antsoina hoe Jahaziela, nilatsahany fanahin'Andriamanitra dia niteny hoe izao no lazainy Jehovah, aza matahotra na mivadi-pony amin'ny fahavalonareo fa any ato Jehovah ianareo anginy. Tonga dia nirehatra. Porofon'Andriamanitra le izy. Niomana ary Josafata andeha hiady, dia mpihira louange natao nitaritafika teo amin'ny devant, sady tsy mitana sabatra, tsy misy zana-tsipika tena tanany, tsy misy antsikely akory mba atsatoka rehefa sendra ny sendra, fa feo an'iny entina mihira iny ny entina. Lazao kely akaikinao io feo anao io misy fiatraikany io, misy fiatraikany io enao le mihira tam-piangonana iny misy fiatraikany io fa porofotsika kely. Reo louange reo no mitaritafika dia miaramila mitana sabatra miaraka amin'ny armure sy ny tariny aty arina daholy. Dia raha tazaninao ianao mitazana ohatra hoe mijery spectateur zany ianao mijery toy zany hoe adala angambo reto olona reto, satria le olona tsisy fiarovana indray no mitarika ery amin'ny devant. Raha tifirina amina zana-tsipika zany izy daholo maty daholo le aloha tsisy ninininy, fa napetraka ny zareo nitaritafika le mpihira satria mahafantatra daholo ny olona nanompo an'Andriamanitra hoe iny feo an'ny mihira iny misy fiatraikany iny. Vao nanomboka ny hira zareo hoe dia raha ny Jehovah fa mandrakizay ny famindrapony. Tsy haiko ohatra ny ahoana le feo an'lira miderany Jehovah
fa mandrakizay ny famindram-pony tsy haiko nahoana le feo fa vao nanomboka ny hira ry zareo ny avy any atendrombohatra Seira ny Amonita sy ny Moabita navadika Andriamanitra ny masony nandatsahan'Andriamanitra otrika hoy ny voalazan'ny baiboly tahaka ny abetsaka ny fasika ny amoron-dranomasina nabetsaka ny zareo fa niova ny masony dia mifampijery isa misy mpinamana niova ny masony dia lasa fahitan'ny anankiray fahavalony dia isa misy zany no mifamoniko ry pakatao ry Josafata sy ny miaramila sy ny mpiry mbola eny an-dalana mbola miry midera Jehova mandrakizay ny famindram-pony Andriamanitra rehefa miasa amin'ny tsy hita maso tonga teo amin'ilay toerana fediana amin'izay jerevany fa valo efa ripadripaka daholo ny hitany iasa amin'ny tsy hita maso amin'ny fiainanao Andriamanitra iasa amin'ny tsy hita maso amin'ny fiainanao Andriamanitra averikany hoe iasa amin'ny tsy hita maso eo amin'ny fiainanao Andriamanitra iza malala ianao zao mivavaketo patron anareo ary efa manoranoratra dossier hoe ampiakarina ny tsy nare amen na raha lasana bavy iza ny malala ianao zao mivavaketo efa misy olona ampiasain'Andriamanitra any anatitra vola be amin'ny herinandro iza ny malala ianao mivavaketo efa kasihan'Andriamanitra le olona manina trosa aminao hoe hoavotro le trosa ary zany era ny anome fa hitaka anao fa sahirany tsy maresy lahatra le ameninao kosa aloha raha lasana bavy ohatra zany ane le Andriamanitra miasa amin'ny tsy hita maso hoe tsy azontsika ferany afaka miasa izy tamitamike mety misy olona tonga dia manoratra taratasy soratany amin'ny anaranao ny taniny fa tsy lanitsony ony mila mino an'izany ianao raha lasana bavy soratana hoe meko anao ty tranoko ty fa tsy manana trano be deabe eto Antananarivo io soratako amin'ny anaranao zay mino an'izany ho tanteraka aminy ianao hoe to mivavaka Andriamanitra mikasika ny vady aman-janaka ao ho resena lahatra amin'ny sabata heriny halleluja ara-baony akaikinao dia teny soa ihany ianao fa manompo Andriamanitra miasa amin'ny tsy hita maso halleluja asio tehaka mafy an'Andriamanitra inona fotsiny takian'Andriamanitra amintsika matoky fotsiny farany sisa nisy mpanjaka tsona hoe Ezekia mpanjaka ny Jody zany mpanjaka zany io mpanjaka io niteraka problème teo aminy dia tsotra ny mpanjaka rehetra mandoa hetra amin'ny mpanjaka ny Babilôna tsona hoe Sankeriba fa Ezekia tsy nentina andoa hetra vokatra zany rehefa tonga nitatitra teo anatrehan'ny Sankeriba dia gaga izy hoe fa maninona ny mpanjaka ny Joda no tsy mandoa hetra dia niteny moniraka hoe tsy mety andotsony zareo fa manompo an'izany Jehova zany hono izy dia Sankeriba moa iza no Andriamanitra tsy efa resy teo anatrehako nanonona karazan'Andriamanitra be dia be teo izy ny Astarte efa resiko ry Baly efa resiko Andriamanitra hazo rehetrarehetra Andriamanitra voay rehetra efa resiny daholo ka izy zany Jehova zany ozy izy no aresiny Andriamanitra nyvoriany Sankeriba ny miaramilany dia nandefa iraka tany amin'ny Ezekia izy efa izy zany Andriamanitra ho itokinao zany no tsy andoavanao hetra ivavahanao amiko tsy alonareo mandoa hetra ty amiko dia miadanareo tsy miadanareo tsisy problème nareo fa Ezekia tsy nentina anaiky mihitsy tsy nentina nompo ny Andriamanitra ny Babilôna izy tsy nentina andoa hetra rombotro Sankeriba ay mafy be enao lasa ny miaramila ny Sankeriba rehetra nalefa andeha hiady amin'ny miaramilany Ezekia inona nataony Ezekia lasa izy mitondra le taratasy fiantsiana ady satria na dia efa taratasy Sankeriba afofoeziko manko le tantara fa manjary toriteny be dia be zany atambatro anankiray ngamba mandra-parivony andro sika tsy tapitra eto na dia efa taratasy Sankeriba fiantsiana ady an' Jehova dia noentiny i Ezekia teo anatrehan'Andriamanitra iny taratasy iny hoe jerevo ny fiatsiany Sankeriba ady anao Jehova ozy izy ianao no Andriamanitra mpamonjy ny tsy manan-kery amin'izay tsy tohany fantatro fa ianao no Andriamanitra ianao no itokinay ozy izy Ezekia miantsa-mantsy an' Jehova Ezekia variana mivavaka eo ny miaramila ny Sankeriba rehetra eo amin'ny taninady matory manina hoe nanirahan'Andriamanitra anjely anankiray anjely firy hoe tonga dia nivelesiny le anjely tamin'ny sabatra iny ray mandeha Sankeriba rery nivelona Sankeriba rery nivelona fa le miaramila matanjaka nampalaza ny Sankeriba tsy mifotsony fo avy any amin'izay Sankeriba nanina moa tsy mivonon'Andriamanitra Sankeriba satria raha vonoany Sankeriba dia tsy tsapany Sankeriba ny alehibe an' Jehova fa nataon'Andriamanitra velona Sankeriba mba inono hoe misy Andriamanitra mihoatra lavitra ny Andriamaniny ao an-danitra ao
ny fo avy any sakiriba dia niantso antso ao anaty baiboly hoe misy an'izany mihitsy rapisake ohatra ny te hiantso hoe sakay pilikely afaafy zany rapisake tsy taitra rapisake lazao naka ianao rehefa manao anaranjanaka mba ataovy tsaratsara ihany fa atao rapisake rapisakay ohatrany hoe ravina sakay sa tsy mifo rapisake fa efa ripaka daholy taitra rezeka rehefa avy eo hoe maty daholo ny fahavalony nitebiteby fotsiny ny mpiaramiasa tamin'ny ezeka hoe andao andoetra andao ekoaka eo anatrihan'izany sankeriba zany fa tsika ne ho faty ny tany samaria efa azo babo ny firenena nanodidina ny joda rehetrarehetra efa tratra babo daholo nataony zareo fahirano zany ohatra hoe tsika ao anatin'ity trano ity dia didininy zareo miaramila manodidina atsika dia zay tahiry kelytsika ato zay rano kelytsika ato zay no antsika mandra-paritra n'le rano sy mandra-palan'le sakafo rehefa ritra io tsy afaka mivoaka tsony dia nataony zareo ohatra zany ny tanàna manodidina dia ny ekohaka teo anatrehany daholo fa ezeka tsy nety ny ekohaka azotsika tsara l izy fa natoky an'Andriamanitra izy ka rehefa ny olona matoky an'Andriamanitra esan'Andriamanitra any amin'ny tsy hita maso any goavana ozy ianao ny fahavalonao ngeza ozy ianao le ady ngeza eo ivelany fotsiny io fa rehefa hidiran'Andriamanitra any amin'ny tsy hita maso io tsy misy dikany io raha lasana bavy 17 taona sa 20 taona zay nanompoka an'Andriamanitra tamin'ny fahamarinana fa mbola tsy namelana irery Andriamanitra niatikady any andritran'izay 4 taona zay nandalo tsy fisinana andritran'ny 4 taona nandalo aretina nandalo karazana problème tao anatin'izay fotoana nanompoky ny tombo zay fa témoignage mandendeza hitanareo zao fa mbola tsy nanapotika Andriamanitra mbola tsy namela irery Andriamanitra fa nanaraka ana foana tamin'izay nalehako mba te hizarana zany aminao a satria misy ady eto amin'izao fiainana zao ary tsy afaka antosirana ny problème fa raha mbola eto ambonin'ny tany dia hoy Jesosy manao hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana kanefa matoky inona ny takin'ny tompo inona ozy izy kanefa matoky fa izao efa naninona naresy aza miasa saina zany izy tsy niteny hoe misy aminareo tsy atrika problème mihitsy fa matoky fa zay efa naresan'io problème fa ahoana ozy izy ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo nareo zany olona ray sa roa maro zany nareo zany tafiditsika ahitanareo fahoriny kanefa maninona hony inona ny takiny matoky fotsiny ianao vava foana fotsiny aza mitsahatra mivavaka na mitady resy efa ambivotra renao eo tsisy hevitra ity afaka miditra ntsehitra amin'ny tsy hita maso foana ny tompo tsy nitondranao eo amin'izao toerana misy anao zao anala baraka anao fa nitondranao eo izy anome voninahitra anao foana tadio zany tsy ratsy fiafara zany tompoko ny olona matoky an'Andriamanitra tsy ratsy fiafara fa zao tsotra fotsiny matoky azy nininona miseho amen ambarao amina manao farany zany matoky an'Andriamanitra nininona miseho dia avereno aminy fa ny Andriamanitra ao miasa any amin'ny tsy hita maso amen asiteka mafo an'Andriamanitra raha ravitra zany afatra zany dia tsotra ny olona matoky an'Andriamanitra andraka ny voalazan'ny baiboly teo a tahaka ny tendrombohitra Ziona izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay